tantara eto amin'ny RTD. Atolotry ny radio Don Bosco ho anareo ilay tantara mitondra ny lohateny hoe ny anjara tsy mba miolaka. Nosoratan'i Élisée Romuald, ho velomin'ny Rakoto, Sinaizy, Andry miaraka amin'ny Oly, Vantsoa. Nandray fisinana totosa, tovirazana mamonjy sy olosoa. Ay zany ra Frederica. Tahina marina zao ihany letsy. Ary avaiza tela zany ohatrany tena zay lahy hitako. Inona andray ary ny tiany lahy tenenina amin'izany. Ka ohatrany hafa misy kosa lahy. Mba nodina kely tany ny vilona tany letsy. Lahy kosa. Marina kosa zany namana. Izao tandrema ihany azo sao de fanny. Fa hony tsy azoko. Ka zany mitokodona zany ko. Zany vely ty tsy mahafanina ra Frederica. Tsingerigerinà kizy letsy ny mahafanina fa ny fandehanana ny vilona kosa sady mahavarina ny mahafinaritra. Sa ahoana zay lahy aloha manaiky ara Frederica. Manaiky anao amin'izay. Sady zokony lesy aty Antsingeresy tena efa latsaka ny jolo tanàna ihany. Tena nahazo ilany tsika tahaka ny lera fotsy be namafy akondro mahi kosa letsy hitako. Zany aloha de tsisy azo lavina. Fa na de zany aza aleo ihany letsy mipetraka aty. Tena marina ny an'va. Ny ateny ka sady mbola milamindamina ny rivotra amin'ny madio e. Sady mbola miraisaina sy mirahina tsara koa ny olona mifanolo-bodirindriny. Tsy hita ho any izy. Fa raha ny any amin'ny tena aty tanàna ny ty tsy misy mifampiraraza antsony. Ny tambosiny alika masika amin'ny tanàna ny miaro azy. Samy mandeha samy mitady e. Laha ty koa lesy de mahita ka marina zany. Miteny an'izany tokoa ty lahy fa tadidiko miresadresaka iny de mandeha zay. Taiza moa lahy tamin'iny. Vina moa iny. Ay le resadresantsika lesy lahy mihitsy raha ny tantara azoko. Fa inandray letsy zany tsy tadidiny lahy vely ty tena ohatrany tsy tadidiko letsy basy aloha hoe ny olona ozy lahy fonombola mahantrahantra tsy manam-bola izy de Andriamanitra ny mpiandry azy. Zany ny teny faneva mipetraka amin'ny trano sy izay fitaovana rehetra ampiasainy indrindra moa fa ny ao an-trano izy lahy rehefa tena tafy izy amin'izay fa rehefa tena sy tafy izy ny alika mpiandry azy ozy lahy tamin'izay. Tandremo fa misy alika masika ato. Tena miaiky mihitsy anesika. Sady mitsofoka atao trano ihany tsika mitsamina no miresaka. Marina lesy zany. Sokafy amin'izay aloha namany de teo tambeny lahy reto fa avy any an-tsena nge lahy fa ilozantsika isy manao resaka tsy nanaka mety fotsiny. Ohatrany betsabetsaka izy zany ra Frederica. Andao aloha fa sao de mba tokony misy anjaranay kosa aloha hoe. Le zalahy tyko. Hitako. Fa iza moa lahy nde hitondrako zavatra avy any an-tsena ny ankizy ihany na letsy ny hitondrana zavatra fa tsy folongam-by ohatran'ny lahy zao ary lahy. Mampiakara raha de misy hitondrany. Aza manofy atoandro letsy amin'ny fomba ahoana ozy izy lahy no anatanterahana amin'izany amin'izao mbola tsy kitaitsy vary mainty zao tahina. De aza misarika io letsy lahy. Zavatra mety ny lesy zany teneniko zany. Sady efa firy zay mifandimby miakatra tato amin'ny lahy tato zay. Mifandimby miakatra toy ny sondrom-panotony mpianata. Atao inona fotsiny mitiry eny any amin'izay indray letsy mbola manisanisa taona maro tsika vao miroso amin'izany ay ve io le hoe tsy tahita tsy mainka anefa tsy tara sady zao raha tahina manam-potoana letsy ny zava-drehetra marina aloha zany andao amin'izay namana ketrehana zay azoko ketrehana ato fa ifanohana koa ny tena naika de aloha aloha zay mora masaka no atao fa taraiky be tsika raha Frederica inona mamaky an'lahy sa mijaly ny zanak'olona miandry ao ka tsy misy an'izany lesy fa nitramika any lesy no sasa miandry ao asa ihany ny ao koraha tsy haiko sao de misy vazaha ihany any andafy anyko ao na aloha ampiko ikarakara n'ity zavatra ity fa tsy amin'izay tsika tsy taray koa avela fotsiny rangano avao kazo fa sika ne efa ampitraikefa amin'ity resaka fandrahoana kazo ty ao lesy fa tsy efa zatra ho tairo ndana raha ijery film eo lafa misy amin'ilay be vao nampidiriko maly eo anaty ordinateur ao letsy eny ariko ao anatin'ity ordinateur eto tanana ity ve zany eny letsy na finday na fitondra na fety tanana na portable koto zafy any letsy ny lekisisy io lesy fa ataoko zany ary manahoana tena tsy maheno ty marina sady tsy mahita ihany ko madame Saoly ay ve anao ihany Frederic
za ihany ka ahoana salama tsara ve inona ny vaovao nareo any ka zao faly mahitanao zao indray ny vaovao e zany salama tsara tsy misy mampanahy mihitsy fa ianao manakory ela tsita ao tsara ka zay nge mivezivezy ito ihany fa nareo ny tsy hita mihitsy zany hoe ihany fa madinika dia tsy hitan'ny olona e zany ndray sepitry ny asa koa ny tena mariny zao koa ve de hoe kely fa zany hoe sepitry ny asa zany angamba ny tsy ahitana matetika sady amin'izao tokoa ny ka tena vidiana lafo fotoana io atao ahoana moa fa ny loto tokana ny adidy maro e zany aloha tsy hita e tsy maintsy mamery tena mahereza fa zany ny fiainany na mandreraka azy anie ny miasa mbola mandreraka lavitra noho zany ny zavatra zakaina raha tsy miasa ny tsy anasa azy efa raharaha be eto amin'ny firenetsikako sady ny anareo raha teo asa masina anio asa fampianarana sy fanofanan'olona io zany antoko ny fitezanany olom-pirenena mihitsy io hitako tamin'ireny fiofanana ny rahantsika faranreniko le izy aloha tena ao anatinao mihitsy le fomba sy fitiavana mampitan'le izy amin'ny olona zany tena resy lahatra tanteraka ary madame Saotra eny marina aloha zany fa ity filazany se azy ity ny ohatran'ny tena efa mitombo olo ohatrako marina ko marina tsy ohatran'ny reny hoe nasiana carbonate reny fa mariny ka mitombona kosa anie zany ambarako zany eny tena mahafinaritra zany resantsika zany Frederica fa ao ianao atao vonomy mety aloha seka eto mahatsany tsy maintsy mivily androany fa misy zavatra karakaraiko izay ato e ay efa vily sady ianao zany tiana reny miaraka foana fa tsy maintsy misaraka aloha e ao velomse eny ary fa tsy maninona samy mbola hoe tany dia mifankahiteny foana mirarosoanao misaotra e mandroso ay ve lahy ihany tiako le sany voly etsy dia dondon amin'ny landray ka tsy zany fa zolo ty tadidiko foana nge le teny la tamiko farany iny hoe inona onika hoe sao dia misy vazahany andafany ozy alako la zay ndray ny an'lahy misy an'izany letsy loa hoe tsisy an'izany mipetrapetra letsy fa za mbola iverina hitsotsotra kely eto ambony fandrina saotra resy ohatra ny tena reraderaka avy nandamina ny tato an-trano ioko tena enjana kely ty izy teo io hitany lamba milamindamina io sa ahoana aloha fijeriny la azy le Frederic tiako tena ao tsara mihitsy le ty zany lapasotsy manatsala tena amin'le mampody vady misitakaraka amin'ny filazan'ny olona le ty mahatamana-pandalo tenenina fa tsy zany lazainy lahy zany ihany ay ve vady lany ty sitakanyko zany no irairainy lahy io mba resaka ny ainy lesy za koa ny lesy voavina nadio sy nandamany tao an-tranoko tao talohan'ny antanako taty ay ve sady tsy nandrabofo koa lesy raha pitso maraina dia mba fa ainy lahy ihany ke lahy ve moa andaminy ohatr' zany raha tsy efa hoe isoavy ohatr' zany ka tsy vitako letsy nefa ne ohatra ny tena tsara tao matetika ihany izy io mba mahatsaratsara sy mahatamana izy letsy sady mahafinaritra no tsy dia mate hivoaka amin'ny tsy misy dika amin'ny fotsiny ko rehefa voalaminy efa hoe tsy vita ny lao zany raha tsy efa misy olona mahamenatra ny lahy na olona atahoran'ny lahy bedy sy anakina ny lahy tonga ao oka lesy fa tena mahamenatra mihitsy amariny inona koa mahamenatra ny lahy io izany ko elany tsy tianao eko tsy adalan'ny sakangely ty naonaona ny hira hoe omeomeo fa atosiky ny tsinay tsy mba vatsy izy tsy satry ny vano ny tsobodany voamarina fa natosiky ny kibo tsy mbalamosina ka tsy adalako ny any isahiranako amin'izy io fa atosiky ny fitiavana tena ao anaty tontolo madio sy mateonina dia manao letsy eny letsy tafita ny afatra fa aleo ezaka foana amin'izay any izay mihitsy ny tokony atao lahy ary zao tamin'izaho mbola tokotany teo dia ohatra ny nisy ny antso zany ny findainy lahy totseniko ny raisiny lahy koa izy avy eo ko raha fotsiny ka ay efa avy nidesaka any zay teo fa niverina ny biba kely fotsiny izy tsy haiko mety hoe lany fahana angambany teko manina raha tsy olandray mbola mety teresaka amin'ilay izy nie matombo biby tsy manana crédit ary bainina sady za koa nge tsy dia miantso olona matetika fahatsona foana na ny havana ny tapaka sy namana ny ankizy zay mba mila dia lasa zatra tsy mividy crédit sady tsy dia misy sosy raha teo koa le tsy mibandy zay indray aloha dia tsy tovizatsika roa landray ahoana ka so dia mba nisy fahana ihany ary tao fa niantsony lany ankiziny lahy hafa dia jify tsy misy an'izany letsa fahina za nely ty zaza eny fa tsy ohatrany lahy zany za raha ny tena endry fa za mitapitapy eo lahy tsara kosa aloha raha tonga saina ohatr'izany lahy fa tsy mety angeletsy ireny nataony lahy misolosolo isak'izay mihetsika ireny litiry tahiny ary mba endry amin'ny ahona koa any zao ela tika maninona ka raha ny tena tompony zay hita letsy hatramina hafantarako amin'ny lahy aloha dia mbola tsy misolosolo ankizy anahy fa efa nanampy
multipisy mihitsy ny fahatsodobolapisy olo de ty ka iza mitoetra amin'ny fahendreny lamy zany aisa ka zoary nataoko an'lahy inona ny famaritany lany zany hoe fahendreny zany raha ohatsika lelary mba notaniako an'lahy zay angaly ty tsy raha ihany ny fahendrena ho an'ny rehetra hoe ahoana ka mialo ny fantatro de ny fidelité araka ny tenin'ny vazaha ny fahendrena amiko hoe izay hita lamy zany efa ela elahy no eny satria fidelina amin'ny sipan'lala rehefa mitady tsy ho fidely lehilahy de makafa indray mba hitazonana ny fidelité tokapo elahy fa miovaova fo toy izy fa tsara oka lety zany fa zao ary mba aiza ho any mitoetra ny fahendreny laty elahy matsy sotra fotsiny letsy ny tena fahendrena ho tsika banda ry taina de ny antsony vazaraka ny tenin'ny lahy teo hoe prudence nananao findrafindrao tay za hatr' zay mailondra fotsy foana zay elahy zay mety tsy haiko hoe matsikaritra ihany izy nendray fa tsy mampaninina azy satria hita misongadina ny fanajako azy ary matoko tena tsara izy letsy aza mampianadratra eo alahy za kosa ina ka lazoary raha tena tsisy fitondrena n'izany filozofiako zany eny fa nady zany aza efa niova fo letsy mibandy amin'izao nahoana ry alahy mbola misera be foana kosa ary nahoana ary ka sera ve moa letsy ajanony elahy zay allo taina salama tsara tsy am manahoana tsara zany aty koa tsy de misy ambara fa mba matsiarotsaro anareo any de mba miantso ary mba manahoana Frédéric eo ie mba mianatra tsara ihany ve le adaly iny sa mantsy de tsy miasa aloha am'izay fianarana akory fa varina amin'ny karazany zavatra hafany ay tsara zany ka izy iny ani efa natokisanay tsara ny toetrany hatr'izay fa tsy fantatra zay mety ovany any ny misy avisana ny ratsy mantsy mba heveniny soa tiako raha mba toizany hatrany zay toetra tsara n'izay de mba isay zany no atao hoe mpapita vaovao momba azy any raha sanatria mantsy ka misy manjoa azy any de nao no mba afaka mampita vaovao aminay eny zay marina zay voalazanao zay sady misaotranao ny am'izany za io koa ne mbola iantso azy ihany avy eo fa to tsy tratrantso mihitsy izy teo manko tena marina zay tena matetika tsy tratrantso tokoa de mba manalanalala elikely izy rehefa avy eo miresaka aty amin'ny tanàna zany hoe samy efa maraparana fianarana zany nareo lasy saingy sampampianarana sy zotra-piofanana samy hafa fotsiny tena marina zany tiozatrano ny fahaiza miaramonina sy fanampiana tahaka izany fa mahafinaritra rangaha samy lavi-bodina tokoa mantsy nareo ka izy indray no andrasanareo ifanampy sy fampitsinjo aminareo any toy izy hoe zany ani no andrasana aminareo sady marika hatarafana avy hatrany fa hiatrika no avy sy andraikitra anatin'izany nareo zay ary aloha de rehefa avy eo miantso azy masitosy de mahita fambiazana am'izay fianarana tao any soava se aza dinao ny resantsika ro landray andro iny rehefa mba miaraka amin'ny Frédéric manao fialatsasatra ty iny se zany aloha ihany raha Frédéric fa izao ataon'la inona daholo le teo le certification bobaka be reo kopy efa ofiry kara-panondroko hoe tsy antany ny fiala ve menona dossier reo ry tahina eny ekeko fa tsy maintsy atoro taratasy no fianona fa inona le teny ilana azy sa menona vata fitehirizana taratasy fotsiny ka andeo aloha ivoaka kely tsika ro lahy fa mbola oelaoela izy ty any toizana ny resaka era kely aloha mba ivoaka kely atsy tokotany aloha zay madama de miverony any afaka kelikely aleletsika eto mipetrapetraka sady mangatsitsika tsara eto zany valeo am'izay aloha nyfanontaniako raha Frédéric so manko de ataon'ny lara fotsy be natsona mano ambato aty fotsiny manatotra ny raha ty kalma aloha laha fa misy dikany daholo reo asako tsy tokony tany an-trano ve aloha ny mipetraka zany fanontaniana zany fa zao resaka mahasolo ty fa sao de mba liny lahy hoe inona aloha ary ka miverina ty tsika manao ny any lahy manaraka raha liny lahy de azavaiko amin'ny lahy fotsiny le sera rehefa mody tsika fa zao ty misy resaka mahasoa hafa tiako ambara amin'lahy tadidiny ve za le nandeha tany amin'ny vilany ray aman-dreny tadidiko iny fa ahoana tao anaty taxi be letsy ny nahitako azy inona moly ty mita amin'ny lahy tao toloko io tao manao resak'olona tsy ho tsara mihitsy ka
ny ankizy taloha ve no hitany lasa izy ary tsy zany ka izy ary tena lafatra le tsy zay ankizy vahavitako tao zay zay ndray raha Fredy ka marina zany tena zay mihitsy le tadiaviny fanahako hatramin'izay na bika manendriny ny toetra isalora miaraka ny fahitako azy taty ivelany ny fietsiny ny mombamomba azy rehetra hatreo amin'izay efa hitako sy fantatro tao dia tena namboabo asady ny sady tsy hitako izay lazana azy le tsy ritaina tena lafatra tena naina namboatra mihitsy ny ray aman-dren'izay zanadimona kely nanambaka ny voro mialalany arivo izay letsy tena oka letsy raha marina ay ve zany ty zavatra tantarainy lahatra zanytro ohatra mampia mihitsy nefa filazanazy fa ahoana zy ty ka tena potika tanteraka mihitsy nareo zany ka zany mihitsy ny tena marinako fa mba ohatry ny ahoana ry zany olombelona zany de napotika zato isanjato amin'le tompon'ity fovato ty tsy voamaly velany ny teny hoe endry be amin'izay ka nahoanany de efa manana fikasan-dratsy sady tsy mbola maina kory ny ravina ninanana hoy ny ompitenena amin'ny mpanambady tsy faniny kosa ry namana fa tonga lafatra loatra le sipa asany lako ka naniezaka ny tsy hitodika azy tsy navelan'ny nerim-panitiny tena narary mihitsy le tsy nendroako nieritreritra n'izay trangandroany zay zao ary mba ohatry ny ahoana hoy zany voromanga kely zany aleo tsy tataraiko amin'lany tena fanoritsoritana azy fa rehefa hitany lazy dia ho taitra la sady atsapa hoe tena marina ny voalazan-draha Frederika fa ny atorotoroko an'la fotsiny dia zao ny lokon'ny hodiny madio tsara tsy misy betina sady tsara loko ny alavany aton'ny atsara ny abeany amin'ny lelako azy ny masiny oka tsy lazaina tsony letsy fa ty koka ka endry be le sipa zay elahy ty lesy raha Fredy ka marina zany letsy ary tena baby maro ny alahy zany efa hoe zany no fialako otsy sady ty filazanazy de tena ohatry ny hoe efa nylahy reny ery le izy fa ahoana no ilazany lahy fa endry ary izy ny fitafiny ve dandreny fa misy kobaka manafitangena sy an'la moa le hoe la bu ne fait pas le monde ataotsy ny tena hoe verefitra salasam-bolona zao ary ahoana marina ny serany lahy aminy de oviana indray raha no hitan'lahy izy oviana eo indrindra zao nisy indro kely ozy izy mbandrafitako fa ahoana ry ty raha Fredy angatsy nondraisiny laniny ino manika angaly tsy nisy nandraisana an'izany de inona fotsiny zany no ateneny lahy sa hitan'langa ny tranona ny toerana falehany matetika azy raha za aloha zany de efa azoko hatramin'ny continue FB eny zay na elaza amin'ny tany de tsy nisy nazaon'lany fa zavatra tena tsy nisirika ny elitily edy fantatro aloha fe elahy indray ve moa no atory voanjo adina fa mba teny fotsiny ahy iny zay ihany fa nay zany aza letsy ohatra misy fanantenana kely ihany zany hoe tsy de lavitra ty le tsy misy azy saingy niala aloha izy tamin'le bus nandehananay de za sisany tsy maintsy nivantana ty lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty tokony mba tany hoany ngerangany tananatsika fa tsy aty amin'ny tany tokamonina lavitra be aty amin'ny tsy mahay maka ty mahakamy sady manderaka zao ny bandy lasa nanary zara fotsiny le ty raha Frederika fa tsy ela ihany ve no miteny hoe milay le mipetraka ty androlo tanàna oka amin'izay lesy ty redirediny lahy ty ka ajanony ihany zany fa sy pasendrina andalo ve lesy de andaniny larondoha matin midi soara inona koa noy ampahafiriny efa hitan'ny lahy zany ary mba hoana marina moa zany da tena mba tafa tokoa ny anareo sy zany papozy kely mampandevorevy an'ny lahy zany mba ahoana ny amin'inona aloha no tena tiany lahy tongavana amin'izany raha fotsiny lary ty fa inona indray mbola ka matatra letsy zany fa leo hiteo lany eo sady mba efa maromaro any anke zay nandalo teo ambany masoko zay fa tera ity letsy ny tena hitako nanaitra ny foa mampanako sy ny saina maneritreritra mba amin'ny fomba fihevitro mihitsy letsy eny fa na de mbola tsy misy azoko antenaina azy aloha ny aminy aleo mba andeha bus matetitetika eto aka sao de sendasendra vola be ka mba hitako le voninkazo manadalany foko zay aiza reny misy azy aleo hitsofoka ato anatin'ny tira ity aloka iza ary eo tamy io mba kanto koa zany lasipa oay tena izy io marina
tena mety hitsofoka ato anatin'ity fiara ty ngambiko. Raha io tsy mitsofoka ato dia aleoko mivoaka dia manaraka an'izay aliany andra nga. Sady reto fiara reto koa mbola mitongizina miandrik'ily letiko. Ary mbola misalasalange izany. Sa tsy hitany tsara ny plaky mipetaka eo andohan'ity fiara ty. Mba ato moa kia. Fa raha mitsofoka ato aloha. Fa ny olana kely fotsiny dia ty fiara mbola malalaka be ty ka tsy ho tafapetsaka eo anilako izy. Ataoko rangazy tsy hahafahan'ny olo-kafa mipetaka eto anilako eto dia rehefa izy vao ataoko malalaka tsara dia mipetaka eo le io. Way, reny misy olona maromaro tafaraka miara-miditra. Iny fa miditra ihany izy ka. Io ary fa tena strapontin sisa tratrany. Sady hitako eto mihitsy. Aleo akariko ny sezany. Misaotra? Tsisy fisaorana ka. Sa zany vadiko amin'ny strapontin dia indrimba makatoerana eto e? Anka. Mba misy fiakinana mantsy amin'izay e? Filao ety ihany ka. Zany ve? Ianao azy efa nisahirana nampiakatra n'ity seza kely ty mba hipetrahako ko. Tsy maninona ne zany. Le fiara ko vetivety dia feniko. Nefa ny izy teo nalalaka ireny. Aleo atomboka ny fampiresahana fotrany tsy miavina izany. Sady mba saridika ireny. Lasy ty sampotira izao no mitoy. Ary ndrio aty ohatra ny salasala kely vao niditra fa naninona ka? Tsy hitandre tsara avy tao aoriana nga ny plaky mipetaka amin'ity fiara ty ka? Efa fantatro fa ty ny fiarandianako fa mbola namaky mesazin'olona dia taraiky kely. Sady mbola napiditra fana kely teo amin'ny sisiny teo koa ny tena mariny. Ie. Soa aloha fa tafiditra. Miamboto azy koa ty tsy hita izay anaovana azy. Raha taraiky tamin'ny fiara hafa tany re dia taraiky be nge. Sa tsy matahotra ino tao? Anka. Za iny tsy hamonjy fotoana na niendrika ora kory. Fa mba misy aleako kely fotsiny. So dia mitetika ny anatalary. Aleo. Hitako ny atao. Aleo soratana dia alefa misendy mesazy ty. Oe, azafady fa tsy hoe mijery ny mesazy soratandre akory aho fa... Anka, tsy maninona fa ato any tery. Dia lasa mifankahita zavatra tao sika ako. Tena voamafy alary Frédéric. Tena hitako tamin'ny mesaziny teo fa misy sorata hoe je t'aime, bisous chérie tsy fotso. Malala ny foko sy ny sisa. Zay vao tena enjana. Tena maty. Mitona ny vato be ny lohako marina. Tena mahakamo mihitsy ty fitohanana ny fiara ty fa aiza marina moa ndry ty miala. Za ve? Atsy aloha kely atsy ny miala. Dia ahoana zany ny fika. Aleo atao ihany aloha izay azahoana ny numéro-ny teo na io azy zany rehetrarehetra zany. Way, ny anarany kay mbola tsy nanontaniako. Tena loso ty fa niondrana ny fitandratsy n'izao tontolo izao lary Frédéric. Na tena mba ho tojo tanteraka an'izao. Vahona nafaitra ny vava no mitona molitra. Tena tsy naposika kia. Lalana ray ihany fekiny itsika teo sotra samihafa. Sady efa misy mpameloko etsy andaniny. Kevy ary andrikaka. Raha izany fanirininao izany dia mba isin'ny mpamahakanako. Raha izany etaito izany dia mba isin'ny mpampisoto izany. Saingy indesy mantso ny mpanakato izay fa miangatra ny sapanana nanasaraka ny diantsika ary malala. Le nofo tsara indrindra ny ainako. Tonga dia sokafo letsy dia midira. Ay mbola midy marinako. Azafady letsy andraso avaiko vetivety. Le ty Frédéric. Fa inona no ty matory marainy ty? Efa andro tandro be ty ve ty dia mbola eo foany la. Tena mbola tsy afatory aho letsy. Marina. Tsy tany lambo zao endriko zao ve? Eny efa nanao ino ny ala zany tamin'ny alina ka? Tsy naninona ako. Vany aliko. Mbola namita sezena boky zay dia tsy namelako mihitsy raha tsy vita tamin'ny farany letsy izy. Zay angako. Tsy haiko tsy efa tamin'ny roa marina iny vao vita. Enjanaina nge letsy ty fianarany ty. Zany hoe efa nanaovana gelonnaire olona izy raha naman'izay dia tsy maintsy ho taina tamin'ny farany letsy. Aiza. Zaniko. Eny
aleo tokoa aloha tonga de fitaina ohatr'izany fa tsy de tsara le manisa tsy voky a zay nge hoa mahakamo raha mbola mamerina mamita ny tokony fitaina ohatran'ireny indray aleo manko velesina mividy de mbola mafana e marina sady tsika tsy nampianarina ina lao voromaty zany a rehefa manao zavatra anankiray a tonga de atao fa tsy manao andraso mandany fotoana io satsy zany ve ty Frederic zany mihitsy letsy a zay nge neretako tory tamin'io e isitranay aloha mba tsy misy asa be miandro tsonitra de ona alo ty nandeha namonjy fivinay mivela tamin'ny sabotsy nandeha ka fa tamin'ny fidiana vitany ny tena raharako misy ina teo no nitranga le tantara tsy napozina ny sady tantara navesatra ndrindra tamin'ny fiainako le tsy tahina zay indray de ty hitantarantsika namiko indray le zalahy ty a tena nianjera tamiko mihitsy letsy ny raha ho ana ray manontolo fa nisy inona raha Fredy zany le tiany tena hoe loza miatra manaina tsy fanain'ny sakangely tiany may volombava fa noho ny tapy hafanana de tratrany tsy napoziny ka raha baina zany na fa mbola afadozako aza manany ihany letsy fa tsy misangy amin'ny lahy mihitsy ange za miteny zao io e olo ty tsy daletsy tsy misangy fa tsy mpinamana ohatratsika zao a mbola manany ihany foana le ka izany tsy amin'ny lahy mihitsy ny toerana eny e tsy maninona fa toy izy foana elange mbola ho tratako e eny e aza manodina izany azy ka tantarao le tantara efa tsy indrindona aina kosa nge mibandy henon'la zao ary en'olona tsara tena loza ao fa teny efa manambady le ty le sipamanja be ny lazaiko an'ny lahy iny a kozy velo ty raha Fredy zany hoa mba ataovy resaka matotra razoko fa tsy tena resaky ny misy volombavy zany resahako amin'ny lahy zany matotra be satonany kely raha misy fitombenany tokoa zany resaky ala zany tairo azy reo masokoro reo mihitsy nahita ny peratra teny amin'ny tanany felanga ahoana hoay de fa ony ara hoay fa nga tsy hitany lahy tamin'ny fotoana nahitany lahy azy tamin'ny voalohany aloha zany peratra zany ary tsy azoko tsara mihitsy nge le tantara aza vao tsara Fredy fa tsy misy azo koa zao ary en'olona tamin'iny aloha de mbola tsy hitako nanao peratra izy tsy haiko moa zany na zany tsy nahy nijery tsara tamin'ny maso roa na ahoany de tamin'ray mandeha indray le fotoana nakako numéro an'iny ihany mbola tsy misy fa mesazy nosoratany hitako sady nafatarako fa efa manana olo tiany izy de vao tamin'ny sabotsy teo iny vao tena hitako nanaovan'le peratra io le tantara aloha zany teneniko an'lahy fa tsy vazivazy araka ny fiveran'la azy efa n'olona mihitsy letsy izy tena zao aza misento fa lehilany tena maninona raha zao natora Fredy inona tsony no hevitra amin'izany lisa ry tahina aleo ihany aloha tifirina ny lanitra sao mbola mahavotany ety oko zao letsy zao atsorangazy zany mahazo ny lahy zany de viteo oko zao letsy raha io oka ho a zao aleo izy lamimany atokantranony any aleo le tsy ho tiaviko mangina atao-poko atoana izy zay no avoan'ny lahy zay tena nambabo ny foko zato isan-jato tanteraka ange zay sipy zay saingy tsy natao ady de tsy maninona letsy raha mba izy mantso nitongotra hiaraka mamindra tanana sakambiniko odotra safosafoko molotra oroako ny fitsikiko de tena tonga lafatra letsy ny fiainako io indray alasy ny redirediny lahy ka tsy misy azokanina tsony ngely ty zany ary tsy maditra mandrak'izay asa indrisy fa tsy nifanindran-dalana tamiko tena tantara lehibe mipetraka ho an'ny fiainako mihitsy letsy ty ndray mitoraka ty tena nitamboka marina tsy mahalehilahy letsy ry tahina sa zao natao hoe avovon'ny eritreritra fa salain'ny vitana ka akivin'ny zava-manjo eny tena enjana aloha ny toerana misy an'lahy zao ka zay nge hoa fa raha izany efa nio amin'ny toeran'lahy mbola miala nenina farany ihany ka ahoana anao bingo manao moatsy ve tsy mety letsy zany misalovana ny anjarany sasany zany sady raha makavadin'olona nge letsy de mba alain'olona ihany koa ny tena de ahoana ka laha moa anaiky mora foana io kosa asy oka letsy raha ta efa tapa-kevitra ny onona rehefa sambatrany izy de mba faly tapany ako iafiko arery ny fitiavako azy letsy tsy amboraka sady tsy teno ny mpanakantro zay zao lazaiko amin'aro Frederika mba atsokely any hoa izy de ho hitan'lahy eo zay tokony atao zay nge nataon'lahy olo ty ajanony any am'izay ranka zany resaky zany fa tena aleo be aleo andeha andro kely aloha de anao zavatra fa aveo fa tsy lasa tsony raha mbola zany foana ny resaky tsika sy alahy eto andao ariko afaka didy amin'ny fatana zay fa nandoroko taitsy nyrehatra eny nefa zao koa anavy ihany ny akizony tolo na ino izy na tsy ino tafio lamba ihany ny adala sao mba azona sitraka amin'ny avo
finosy lamba ihany ny maty na hita izy na tsy hita. Ataovy ihany izay torohevitra izay sao mba hitrangano izany tsy ampozin'ny lahy dia eo alahy vao taindravoravo toy ny akono tsy mpazakasaka eo a. Kinona koa le tsy mbola teneny lahy amin'iny ifeny Tanatsaka. Efa mbavandrakoto le tiany tao ambilany fa za fotsiny tiany lahy atao tonondra fotsibe nanoambato amin'izany araka ny teny landray mandery ihany zany. Eny ariko averiko indray fa afaka didy amin'ny fatana aho fa nandrosoko taitsiny rehatra dia mahita ny rano zany ndrozoky zay misaotra betsaka aloha amin'ny torohevitra fa efa fafako lesy leninina efa fao zaniko so dia za foana no anadalany lahy eto leo tanteraka lesy rata sady lahy tsy mba leo manany any zany raha mbola aniko ny andro zay ny tena marina. Ary maninona tokoa moa raha andramako andefasana mesazy kely izy iny tena tsy tantoko ranga raha koboniko samyrery atao boky zany fitiavana mirehetrehitra mila andorony foko zany so dia ho lasa dala relary raha Fredy zao tena tsapako le teny tsy afaka ambavan'ny olona hoe zay ty adala dia ahoana re aleo alefa ihany nanga dia azafaina amin'ny fotsiny marina aveo mba afaka didy amin'ny fatana araka ny filazan-drataina azy sady tsapatsapa vody akotokoty rehefa tsy anina dia aninako raha vao mialata dia tonga dia alefa lizy sa aleo alefako zao dia zao ranga sady so ihany fanetiko nandro ny telefonako ajanona kely ianao mifandrona raha izany avy aloha taraiky milahatra ao izay miandry larana ny fandronao fa tsy maintsy alefa ny inspiraka amin'ny fanoratana n'ity mesazy mafonja be ity ampio ary Andriamanitra andena naharaina any an-danitro. Marelao avingendry avy mba hijery ny filaindry fa efa maromaro izay mesazy tonga ao izay fa avy amin'iza foana ary izany mesazy be dia be zany rineny asa mba jereo kely eo ery neny sao dia ilaina vakiana maika be ilay izy tsy haiko fa ohatrany tsy misy anarina le numéro mandefa azy aleo ihany ndry mijery azy ka za koa mbola manao zavatra mba iza ary izany olona mandefa mesazy amiko izany aika efa tena misy 5 peso mihitsy ny tonga ato aleo efa kiana tsirairay avy aiza oay tena losy ty raha nivakiny eny teo fa tena tia marina ary ve ny ankizy lahy iny say sangisankina anararoatra sy anadala fotsiny ny antony anakorotana ny fianako manana ny lalana ny safidiako tsy azonao ny fikasan-dratsinao zany fa inona koa moa ny antony nanarahany any foany dia inona koa ny antony nanomezako azy ny numéro ako tena nanenenako ny nanomianinika aleo jereko kely hoe ty afatra faranty mba tonga dia fafao azafady ny mesaziko raha fantany vovovakinao fa tsitrako ny ampiatenao amin'ny vadinao fa ny adiny ka mba zavatra tsy ahatro ka tsy maintsy aborako tena mamely aloatra le izy dia zay fa misotranao dia mirarosoanao Frederika lay efa fonina ity anao mangina atao mipoko mandrakizay tena enjany zany aleo tsy fafanaloana dia izany asa efa voatapitra voavaky daholo ve le mesazy rehetra teo reny ry Marela efa hitako daholo ka mandeava ary to hafahafa ny endry izany fa misy inona natao no dia ho lazaiko fa misy inona alaka dia lasa aminao fihetsika toy izao ianao lazao amiko izay marina fa tsy mba fombanao mihitsy anie zany manafy ny zavatra zany amiko ka anare zany ka zao ny ilay izy rineny tonga dia lazao fa aza mampitaitaina ohatran'izao ka momba n'le mesazy tonga tamiko teo ny zany rineny hoe inona anako
misy tovolahy antsoina hoe Frederic izay ho any. Efa ela izy manarakaraka foana rehefa misy alehako sy sendra mifanojo ireny izay, indrindra rehefa tafaraka ao anaty fiara fitateram-bahoaka ireny, dia naka numéroako izy avy teo. Dia avy eo naninona? Indriko manao izay asa mbola tapahanay aloha ny teniko hoe. Dia izy io mandefa mesazy ihany koa. Fa inona anaka ny teniny eo a? Mampiororo ve satria nanda azy ianao sa inona? Aza vao sy teniny mazava tsara fa tsy azoko ka. Aiza kosa rineny dia hoe mampiororo a. Sady na mampiororo azy izy tsy mampaninona fa ao Andriamanitra miaro ahy. Soko raha tsy nanao ratsy azy ako. Fa zao le izy hoe tia aho ny sady akavady ahy. Zany sinsise. Gazety lava be ny tonga ato. Ka tsy azoko tsara nge. Fa nga mendry azy numéro ndry sa azo nitaiza? Fa tsy nampoiziko rineny a. Dia olona ohatry ny ahoana sy ahoana ary izany nefa dia ohatran'ny hoe tena sasa ady hoe mitory aminao hoe akavady ianao hony. Sa mantsy ka olona tsy azo antoka sy olona tsy misy tanjona ka tonga mba handrebireby andry fotsiny a. Sady ianao koa ne sa mila mitandrina tsara ne amin'ireny lehilahy ireny ry marelahy Ka izany mihitsy ny antony lazako aminao e. Sady ny fiainako hatramin'izay ne ka tsy mba nisy niafina taminao izany rineny. Nitanjoko raha teo fa hainao ihany. Tantarao amiko ary aloha izay mba fantatro momba azy. Manao ahoana ny fahitahanao ny lanjan'ny fitiavana ianao? Zao ary. Allô? Maheno? Afaka mandalo aty an-trano ve sera arive? Kay moa mbola tsy hitanao ny tranoko. Aleo ary zao no atao hoe mandehana ianao any amin'ilay toerana niaonantsika indray mandeha iny a, dia alaiko amin'ny fiara ao ianao dia makany am-piasako, dia any sika miresaka. Zay. Tsy izany fa andamina momba an'ilay asa fanofanana iny sika e. Misy fiaraha-miasa tiako atao aminao re. Misaotra anao ary. Soava. Ina ary ty entsony marelahy ho tonga ny atraminy amin'ity andro arivariva be ty. Ohatra ny tsy mazava amiko fa hony. Tsingerin-taona naterahany ve sa tsingerin-taonany mariaziny? Dia ina koa ny antony anasany ahy? Any ampandrasana angamba mahita ny antony aleo hitany. Sady efa vonona amin'izay zavatra hitangaretany koa aty. Fa raha ny fahazahoko azy aloha dia ohatrany tsy fety le izy. Zany hoe tsy mifaritany tsara le izy dia mandeha anjamba nohatra ny jamba milomano ka izay hidonany loha fotsiny ny akarany. Amin'ny anaran'ny ray sy ny zanaka sy ny fanahy masina. Manao ny marelahy? Frederic. Salama tsara? Ay tonga ianao? Natsona ve moa tsy ho tonga? Tena misaotra anao indrindra. Ka andao ary fa efa maro ny ekipa tonga ao e. Fa ekipanao inona ary zany? Tsy azoko mihitsy. Andao fa efa hanomboka izy ato. Ay. Mamanay koa somary mbola taratara kely fa ho avy eo ihany izy avy eo ka. Azo olona mivavaka manao rozery nge zany fa taminay roa ato zany. Sady tsisy olona fantatro na iray aza. Fa mihitsy te tantarytika tsy mampoiziko. Ary mba iza amin'ireo ary mivady marelahy tsy bandy anankiray ve? Nefa raha ny fijeriko azy dia toa an'io vehivavy akaikiny io ka. Aleo ifantoko amin'ny vavaka aloha dia hoy teo e. Sady efa ela koa azy ny tsy namonjy fotoam-bavaka ohatran'izao. Ary to madamo Saoly, le olona diso fantatro loatra sady mahay ahy. Efa nifankazatra tamiko ihany koa io vao olona tonga io. Mpampianatra ary amin'ny sekoly ananana ry sady mpampiofana maharitra ary amin'ilay fitoeram-pampifanana ray izay. Ataoko hoe olona andeha hamonjy fotoam-bavaka fotsiny nefa ohatrany tsy mitovy amin'ny fiavian'ny olona rehetra fa tena ohatran'izy avy tany am-piasana mihitsy ty tonga ty.
io fa mbola tsy mahita foana fa tonga dia nipetraka nitodika ry amin'ny sarymasy mariariko. tonga soa ty aminay Frederika. Misaotra tratra-soanareo. Aivy tokoa moa zany nareo mipetraka? Ie, ato zay no mipetraka e. Efa mianaka ane zay no ato e. Aivy io Marela zanako. Ny dadany kosa mbola tsy eo fa nisy nalehany. De ny zokony lahy koa mbola tsy eo. De ireny hitanao tonga ny arany vavaka nanao Roger teto reny ny fikambanany zanaky ny Masimari sy ny FET ary ny tanora ty sy mazoto mivavaka e. Tena mahafinaritra zany. Wai, ary to mifankalalana eny ny Frederic zany. Fa izy aloha no nahenonao fa misy vondrom-bavaka ato androany. Andeha hivavaka zany no antony avenao avy ta sa mba hamangy anay fotsiny de mba tonga. Hoana re zany? Zany ny antso azy roneny a. Ay, io ne le olona nandefa mesazy tamiko le ndray mandeha iny e. Le niteneniko anao iny. De niteneniko avy teo hoe mbola atsoko hiaraka hivavaka amintsika wa. Ay, Frederika moa izy zany. Ianao le izy. Fa hoana ary ty? Aiza marina le vadiny. Tao tsy misy peratra akory ny tanany sady tsy misy resaka mikasika azy mihitsy. Dia andeha hiaraka hivavaka fotsiny ve zany ny etsony Marela? Fa afy teo izy le nitsako labisika. Oa Fredy, taio rangalo mba apio aloha anatitra n'ity ordinaterako ty ary amin'ny rafaly rifo le iko ohatra mampime mihitsy anie. Fa aiza molo ty izy ty le nandehanantsika andray andro iny ve letsy? Eny moa, ao mihitsy. Sady ny ao ange le ringe mba matotra ihany indraindray fa sady mba azo hiafina ny saram-panamboarany lirio kosa. Suran'izany ve nareo fa ohatrany tsisy saina ange rafaly iny e? Le ry akaiky ny fasana riny tranony raha ao mihitsy e? Ao akaikaiky ny ray graiky. Ndao ary tonga de andeha zao andao fa tsy akandriano ty fa tena efa marary nge ty ordi ty ranga ty. Aleo katina fotsiny ka ty varavarany ty fa tsisy be ty eo. Ndao ary ohatrany tainombo valy ty fa tsy misy ahina sy kitika eo e. Na izany aza za matoko saka letsy fa trondro ny loka. Ndao ranga. Matoko fanahy mbola avy ka metraka enan-jorondamba. Ratsy votsy endry. Aty ranga mbola milamindamy mabeny aty eny tsy koa zany. Ay tokoa robainina. Zao tokoa. Marela nely ty ka ao akaiky ny rafaly eo mipetraka e. Zany ve? Eno tsy lavitra kory fa ao amin'ny trano be miloko mavo adaly io. Le ozy anao akaiky ny fasana ve? Eno le sipa manja be ny tenen'ny lahy iny ve zany le ty? Eno letsy rata. De vinany nahitany lahy sy tao ary. Nisy an'izao tantara zao letsy nitranga tamin'ny somariva iny. De ona le ty Rafredy? De inona aveo ny resaka farany tao ary inona? Nga nisy fehany fa nitsomaina ohatran'ny mpamosika alika e. Natory tamin'ny farafara izay de nateriny tamin'ny fiarany mariny. Ohatra mahaliana be rangano toy an'izany tantarany lahy zany To mahaliana sa tena mahaliana sa hafahafa de mampimely letsy de marina lazaina ka zao lesy tena tiako fantatra sahady lesy hoe inona mety toy eny ela tokoa fe aloha tsy matahotra ny dofotra amin'ny vadiny zany sipy zany sa efa vonona na iny kodonana iny katry lahy raha ny fahitako azy eny ty ohatrany tsy misy an'izany akory ahoana indray ty Rafredy? Aleo andray le tsy mahita azy andao aloha amboariny ty zavatra lahy ty ndao raha hoentina any amin'ny rafaly tsisy saina iny de zao ato hoe ary izy rehefa hitany lahy de raha atsika amin'jireo izay tokony atao fantatra foana angeny ty ny tena hoe namanambady izy na tsy manany ka raha mainy lahy fotsiny de anara-maso azy de zay sa ahoany tsy Marela ve nikopakopa tanana avy anaty tobily lasa ohatra nitobotoboka be zany tampoka ny foko marina sy saika ny enjera mihitsy ateo sady tsy nahavita nanamaly ny fihetsika nataony fotsiny azy mahery zany fitiavany zany tia mbola ankamatotra de tsy hita zay atao ay mbola eto ianao Marela ay ve ianao le nikopaka avy ao anaty tobily ateo iny fa hoaizy ndrika tena variana teto ao marina zao mbola tratany Marela eto zao fa naninona koa ary le tiany nandeha tongotra eto ndray fa tsy miverina miaraka amin'ny fiara iny sa
fiarandry maseriny fa tsy andenina nolo-patany hafa. Ary toa variana be. Mbola tsy voavalika anao ilay fanontanianao teo iny, nefa dia tsy vonina ianao akory ianao. Azafady fa gaga fotsiny hoe nandeha fiara ianao nandalo teo dia zao nandeha tongotra mbola nahatratra eto zaoko. Mba miverena ihany aty ambony tany fa atao misidina be ny eritreritrareo izany. Za io ny tsy maintsy miverina azy fa nasaineny sy masera nitarika mpianatra mpanao diabe fibiazana avy amin'ny tanina ampianarina eny taloha izany. Ie, mipetraka ao amin'ny masera ao zareo dia izany tsy maintsy mitarika azy ireo mitsidika toerana miaraka amin'ny mpampianatra mpitarika azy ireo. Ka hoana, mazoto iaraka amiko nga ianao? Sa misy atao? Sady misy mpiantoka sakafo izay tiantsika hoanina nesika ao e. Mazoto? Mety ve nefa izany ka? Izany ary ny tena mety raha tsy kamo ianaoko. Sady amin'ny hariva ny eto dia maka izy ireo fa atiriko ireny kianja filalaovana rizy dia amin'izay afaka mandehandeha isika roa. Ay, andao aritro. Inona indray ny tantara hitranga androany ity? Aleo rangaharana amin'onjana eny fotsiny. Aza taitra ilary Frederika so mizafa anaty zanak'olona ity. Aleo arahana tsara izay fihetsiny. Voaraiko ry Frederika mesazinao fa tsy afaka ny robaroba fa tsy maintsy dinihana tsara fa mitady animba ny vinavinam-piainako ny fikasan-dratsinao. Aleo tsapaina aloha ny alalan-drano. Raha tena volamena tokoa dia tsy ofo izany na inona mitranga. Fa inandray ary ny tsony madamy Saoly momba anay somary lazanany ve? Sa ve ny zavatra tsikariny tamin'izay le tarika mpianatra indray mandery? Aza hita kankahery azy ny amin'ny mahefa olona manambady anjanany. Sa eny rariny kosa aloha raha sary-piaro amin'janany vavy izy fa sady zaza endriny iny ny zaza tsy manatsiny. Nefa tao tsy nisy ninona ne tamin'iny. Aleo dondomina amin'izay fa tonga ka. Tonga dia midira ry se Manahoana tompoko? Salama tsara. Sao dia gaga se raha natsoko tampoka fa momba n'ilay resantsika le indray mandeha iry ireny tsoko any se. Le resaka inona moa izany raha tsy mahadiso ka? Le tamin'ny fotoam-bavaka iny ve izany sa? Ary toa variny se. Le resaka fifarana re izany. Lavidavitra mantsy le toerana ale nefa iseny efa nilaza vonona hiaraka amiko e. Tonga dia atombotsika ny asa e. Ka omeko anseny vola hividianana fitaovana rehetra tsy maintsy ilaina fa za kosa anomana ny akoatr'izay. Mety izany ka. Dia ono rovina no mandeha ka dia firy andro moa izany ny faharetan'izy iny? Mbola tsy niova nge iny resantsika farany iny e. Aleo ataotsika io sady se koa efa mahafehy tsara ny fitaovana e. Sady zao koa misy apahany amin'ny fanofanana hoe noeritreretiko hoe iseny no ampanao azy dia miampy ny fandrindrana ny fanentanana isan-karazany e. Sady efa vita raha teo ireny fifanarahany e. Tena tsy nasin'ity madamy ty resaka mihitsy ny fandalovako taty tany Zoma iny. Tena tsy misy fanantenana tsony izany ny amin'ny lary Frederika raha resaka Marilany resahana. Iny, tsy tokony ho izy koa anie no resaka an'izany fa ny asany ihany no ataony. Afiranay zanaka izany fa tsy amin'ny ray aman-dreny. Toa lazalaza saina be foana ho an'ity Frederika ity e. Sao dia manany amin'ny zavatra nanaovan'ny Marela azy tamin'ny Zoma iny ary izy. Ilay nitomina ny vavaka fotsiny dia na rehefa nody no maraina. Gagako. Ary tomba lasa saina be koa ny Marela zany. Eny ary fa andao atao tokoa e. Raha pitsy izany no alaiko aty le vola sa tonga dia eto koa izy ianao ka? Mety daholo re. Ao ary alaiko vetivety e. Sery fiainany. Manaraka indray vao mety hisy tantara hafa eto. Tena ny lamina kosa ny lalao androany
tena n'ilay marina iny raha Frederika zara trodrodroka mihitsy zany fa zay tena kapohako le izy tikitrakitra ity ka aleoko ihany ary amin'ny basketeriko le tsy mahagaga nge zany fa nareo efa io foana ny fanaonareo hatrany amin'ny tanany fa andaso aloha zo le ty ela variana tary amin'ny baolina tary fa nisy zavatra hitako ty tary ampanaovana basket tary torony landray zany zao no tantara fa tsy za foana no anan'iny lahy isak'izay mihetsy tena koziny zany hoa ka inona nahita latany nahita anjely ohatranavy lasa inona angamolo ty mahakasika azy aho fa toy an'le tantaran'lahy iny zany ilaza inona ndre lahy ty ratary sao di tantarangano eo zao aloha raha Fredy mitomy aloha ianao mitomy de filao ny saina maneritreritra de tsindrio vato ihany koa ny fofa tena voaporofoko le ty manambady le anao vavy zay fa ino ty loza lazainy laly ty ry tahina tena kozy zany lazaiko amina zandro zandry olo ty tary ampanaovana sikety zay hoa zay no nahitako azy fa tena manambady le sipa manja be ny tenenilay iny ary tena manja aloha le bandy kosa aloha tsy de efa hitako le ry tsy hitako loatra aiza marony ataovy matotra morangano ndresaka fa inona ary ty mbola hita azy lahy fa toroko an'lahy rehefa miaraha fotsiny lahy miaraka amiko rehefa manao baskety zay ihany ndao jerena ary fa tsy maninony za nefa namono an'iny tantara iny tao aneritreritra hoe aza hitako ka marina zany nainatra tahiny zany tena ohatran'ny marina aloha mifiresany azy teo hoe zay ary lefa naposiko le aza oay to mamamary lahy ty mitondra fiary ty aika efa hita anoloan'ny vavatiny zareo zay fa varindresaka de olo ty raha Fredy togaga be lahy mahita ny fiara mijanona io fantatry ananga io madamy io ty sa manahoana roro lahy manahoana tompoko ianao manao ahoana salama tsara ary zareo ahoana avesy zareo zany avy nitsotrana kely zay rotranako ay tokoa moa mbola anteny mihitsy hoe za koa manao ohatry ny reny mpanatsafa afo renika tapenaka efa hita midonaka mbola tsafaina ihona ihany oay zary nareo rehefa avy eo ty zako ary ty majamy ty ary mety olona fahatatra raha Fredy angamba tiako misy programa kely zay rehefa avy eo ay raha tsy hoe misy ivananga ay zao tonga avy any atrano rariva raha tsy raitra zany programa nareo zany tsy miasa matsy ary ariva de mba mikohana sy miresadresaka kely any ry eny ary miantsanao ihany ary efa ho avy ihany ary tongafo nareo rola sa misy alehany akamanao aka za sy Frederika ny raha ihany no hoan'ny androany kosa ay tsara be zany zay zareo fa aleo ampidiko anaty garazy am'izay ty fiarako ty fa ajanoko zany le programa ko ariva de aleo mandamindamina ny ao an-trano mandra-pahatonga anareo sady tsy asa soa zany saika aleoko zany fa programa afaka azoko adaboka ane zany olo ty raha Fredy izy iny madamy iny manasa ny lao any an-tranony izy andray iny tsy karo langy eny nasainy fa tsy zahrery kosa le tsy raha ta elaza moto fanina izy ao afa tsy zavatra afa nao valiny lahy samaninona nefa ole ty tena gasy marina ve laha ty aloha rehefa nitanina fa nitanina koa navaly azy ka zay foana ny tsikako efa nilazaiko any langy eo fa ty akaiky ny rafalo any misy andro marela ay raha azoko zany de iny zany nreniny marela andrafosany zany sika isy lahy raha rivako de inona koa no antony nandraingy an'la teo hoe misy programa tsika mitsama raha riva inona aza manany ihany le tsy fa mandreraka efa hoe hoany zany raha riva de ahita lahy de milay be zany milay zany olo ty raha Fredy tandreny fa vovabe ny ty zany alika zany marela mba hodina ry ambadika ry aloha io aliko io fa maneringelina olona tonga mamangy atsika enjerineny ka ineny nefa mba teneniko hoe mba tambatamba azy ho eliko io am'izay mba zatra azy toa koa ianao sahirana ninareo raha sendratsy eo de afatotra foana ve ty aliko ty mandritry ny fotoana ty janonako eto manaraka re zany atao fa ampidiro am'izay ny vahinitsika ay ve lasa misy an'ity ndray aty aminareo aty marela ihany no manafatra an'io aliko io avy tany amin'ny dadatoa ny tany io azany mbola tsy zatra akory fa torany foana io rehefa tsy eo izy ao mansoa trano mansoa nareo ia okaloha ny ray antso kely ava tonga lahy de midiry midiry aloha nareo fa allo
salama daholo ve nareo any ohatray ahoana tsara hoe na ninona raha ny antso izy alohan'ny andehanany oay dady zany anie ohatry ny telefona andray ve no adino eny so ihany aloha fa efa hita ny tranoko de mety efa tonga ve izy zany am'izao ka za tsy hanaotrano akory zao fa eny aleo ary alamiko misaotra ary neny de veloma amin'ny ana tanàna rehetra any aleo hiditra am'izay ka zao vao tena hitako mivantana le sipa natarandrazoka tena zanajavo sy ty marina hitako rafiredy mitapitapo mihitsy ary tena izy le nampiaraka tale amin'ny terrain basket tarika hitako mihitsy le lino mafafako tena vo mafimaro ny alara zany raha tena vadiny tokoa iny bandy iny ary mety resaka zany raha ve ninona io sa zavatra hafa mihitsy tena manamba tokoa raha ve io sa ahoany zao izy telo mianaka atao hoe sady miraba moa zany ano tianao veloma sadiko fa ahoana ty rafiredy eno misy ina Frederika manaona daholo aloha nareo rehetra salama tsara ve Marela salama tsara ka way taitra be ano arapainy Frederika manokana teo fantatry ny neto indray fa midobodoboka be ny foko mahita azy aleo iala-pakely aloha ka andeo any anevitra ambadika any ka zao mampime be nery zareo fa misy ina ry Frederika fa hoaiza aloha ndriny ndritoliana manontany an'le izy indray nefa ohatra ny lasako miverena aloha tsy maintsy mandeha mody azy zao fa tonga ao dadanay am'izao ora sy fotoana zao nge olo ty tonga aiza ny dadan'lahy ohatrano atray neny anie ny antso anaty io iny ve hoe ny alatany dadanay de adiny ny findainy de ny antso any eny hoe tokony efa tonga any izy zao ka mila tsenaina na andrasanao trano fa mety andeha taksiko ahoana zany Frederika de andeha sady zany nareo de gaga ianao tokony antso amin'ny taksi foana ne izy raha izany sa tsy tadidi ny numero anao eny vonjeo ary aloha ny dadanao sao tonga ao nefa tsy mahita olona akory ka zay indrindrako de amin'ny manaraka indray reto izy na nykorana saika ataotsika na izany aza de andao sotro aloha reto zava-pisotro reto efa vonona ane reto raha tsy hoe tena efa tsy maintsy mandeha zao de zao mihitsy nareo de avoay daholo ry Marela ny zavatra no mantsika hoaniny reny alay voaty re de hoe tena asaina hoe tena izy roa lahy rehefa ho lanintsika roa vavy ato ao ary fa alaiko maninona ary neny raha perina fiara izy roa lahy de am'izay tsy tara sao de sahiranao mantsy ny dadana marina ki zany entindriva ny fiara sa mety daholo rery neny zay atao nazana ianao mila fiara mandeha fotsiny tena sahiraniko marina re nareo raha tsy natsoko nakaty masy nareo de tratra ny somatsara tao an-trano zao ianao ry Frederika tsy misy tsinonao ny am'izany ka zavatra tampoko ane zany ny fitaombita tokoa tsy mahaleo ny tampoka anga zany misy fa tsy hoe tsy mahaleo ny sampona ka ny fahatongavany dadanay ve de ataony lafa sampony ka fiteny lesy zany tampoka letsy fa tsy sampona de tena isorana indrindra re nareo ry izy mianaka misaotra marina tokoa raha tsy natsonareo nakatinga zay de saika andeha tany amin'ny toerana lavitra be tsy maninona koa fa aleo andeha tongotra ihany zay sao de manahirana anareo ako marina tsy maninona zany fa zay roa vavy ane samy afaka mitondra fiara zay tianareo hitondra nareo fa samy afaka daholo ane zay zao reto daholo izy rehetra ary neny fa aleo izy andeha am'izay tsy misy najaniko fa aleo hitony daholo de any anaty fiara mihinana ny anjarako raha mbola te hinana misaotra besaka tompoko tena misahirana mihitsy nareo ko eno makasitraka indrindra fa sady hiazakazaka hipetraka anaty fiara zany zay ny mbola hivimbona sakafo be koko hitako mety ho gaga angambo dada raha mahita ny reto tongana maninona tokoa moa raha mba entinao aty zany dadanao zany ray andro any be de be matsy ny zavatra azo ifampiresahana sy iarahamiasa sa vetivety de ody izy ka tsy mbola fantatra ane zay tena tondehany manokana sy ny mety hoe faharetany deny ity eny tsy manino zany fa miaraka amiko mankaty izy rehefa manam-potoana de misaotra indrindra ry Marela fa tonga somatsara zay ho ela velona tsy misy fisaorana re masy to de mampamangy amin'ny dada ao
tsy afaka mivily antsony aho fa aleo verina amin'izay. Ina ary? Lety Frederika, tena tsara fanaly ty reny olona ireny. Tsy nitaheny mambika ny ihany no tsara fa ny maizy azy manontolo misy. Raha ireny aloha ny vady amandrafozany lahy, avotra lahy. Iala teo manam-pahaizana. Sao dia mba efa nidinika any aminareo roa ary izy mianakireny. Sa zany no ilan'ny dadany lahy kosa re sa... Tsisy an'izany le ty fa mampiara-miasa aminay sy madame Saoly fotsy anginy no antony ireny. Io indray ala. Tsisy idirany mantsy ny fiainana manokany zanany. Raha ny fatako azy ingany ka tena tsy manambady tokoa ny volomanga kely iny letsy raha taka. Tena hafa mihitsy laha ty Frederika. Maninona ka? Maninona zao na notaniany lahy tao anaty fiara tao izy raha hoe tena tsy manambady tokoa izy nahoana. Sa tokony resakareo manokana koa zany e. Tena misy tantara tsy dia azo saratsaina mazava zany fiainany lahy zany Tsara vitana ve laha ty sa mamioditra fotsiny raha Frederika okaloha io fa efa tonga raha baina. Tokoa. No iveriko fa adiny ny lakile tany aminy ko. Dia izay izy vao tena nijafajafa rery teo Saoly ihany. Tena mahafinaritra ny zanako iny Zany ve? Mazotozoto tsara, azo anakinana ndraikitra, azo idikisany. Izy foana ny manampy ahy rehefa misy asa fanofanana ataoko miataka ny renivohitra. Eny fa na dia nety toerana koa azako. Tena misaotra anao madama fa raha tsy nisy anao asa raha mba nanao ny zanako iny mety tsy mba nisy mpitarika sy mpanoro toy izany mihitsy angamba ka. Ka efa azo vaniko lakana izy vao mifankazatra tampoka ka. Dia ny fitambaran'ny fianarana ataony sy izay fivelarana manokana mba amin'ny fiaraha-miasa kelinay no ahavaniko lakana azy. Na eo aza nefa zany raha ratsy fototra avy tany aminareo izy dia tsy toy izany matoa izany rehetra izany no nitranga dia ianareo no nahay nitaiza azy re. Zany eo ihany fa ohatra misy resaka hafa tianao atao amiko marelao mba hitondray zava-pisotro avy any anie anampiana reto ambola tabatra reto dia mba hitondray an'ilay tsakotsako koa mba hiraha mitsakotsako re. Andreto ary apetrako eto dia andeha vidiko amin'izay aloha lena sy ndao avy mba eny zany raha zazavavy mazoto manao raharaha no sady manada tsara n'ireny ihany koa. Ao re aza misalasala mampidina zava-misotro fa tsy misy olo-kafandrasana re amin'ity ao. Miala tsiny tokoa aloha raha nampiasanao manokana tsy nolazaiko an'i Frederika ny tena ato fa lazaiko fotsiny izy hoe irisadresaka sy hitady zavatra azo raha miasa aminao fotsiny eny azo atao tokoa izany fa ity ny tena niantsoko anao hitanao ny zanako vavy teo iny. Hitako iny ka misy zavatra ohatran'izao rery amin'ireo zanantsika ireo ve nisy an'izany ka inona zany no azontsika atao amin'izany dia inona no tokony atao? Tena tsy fantatro Frederika ve fa tena tsy manambady tokoa Marela. Raha izao aloha ny vonanto dia mety tsara mihitsy. Tovovavy endry mahay manaja olona mazoto saridrika tsara mihitsy fa ty izy manana fikasana hafa kely ty no mety tsy hamety ny fandehan-javatra. Anao masira moa izy araka ny filazan'ny reniny teo ary tsy mihevitra ny verin-dalana mihitsy raha ny fahazahoako azy inona marina tokoa moa zany no mety ho dindinika tinydirana tao ty hoentina amiko io fa lasa saina be ne izy zany tampoka taminy ve ny toe-javatra fa inona nefa ny nataon'izany ve sa ny fahasaiko ny lazan'izany tampoka taminy sa efa maminavina sahady izay mety ho fanapahan-kevitry ny zanako na ny mety ho fitondrako ny dindinika ataona eto. Ianao moa nanontany hoe inona ny tokony atao? Tsotra fotsiny raha ny fijeriko azy zareo ny tompon-teny farany amin'ny tokony hitondran'ny fiainany fa isika ray aman-dreny dia makatona manaraka fotsiny arakaraky ny tena zava-misy marina fantatsika foana re izay mety hahasoa azy. Marina tokoa izany teninao zany. Mino aho fa efa manana ny tena fanapahan-keviny avy izy ireo sady tsy hananantsika fahefana marina anie ny tena safidi-pony fa raha izany no nalatry ny avy dia ho tanteraka tsy ho ela foana izany. Mino koa fa tsy hisy valako hidina na hitsangako toana sika ka efa fantatry ny vadinao ve aloha izany zavatra izany?
fa indry ty very Marela aloha tena tsy manambady tokoa ha. Angatsy efa reny nataony endreny ny fampahafantarana ny ankonana kelinay ka tena mba marina ve izy zany Zaniko. Ary ahoana ary ny peratra hitako amin'ny tanandriny ha. Ka enao no andrasako amerina asiny an-tanako tsy azoko. Nga ny saraka nareo ka aza vao tsara mihitsy aloha Marela. Mety zary enao iaino ahy dia ho tantaraiko aminao ny zava-misy marina momba rehetra tsy misy miafina. Tsy manana ary mbola tsy manana olo tiana mandraka androany. Tsy tiako mantsy le misy manadala foana izak'izay toerana aleako dia tena naovako ny peratra iny. Nefa ne enao mihitsy nanitititika mafy hoe izay ny mariny ary tiandray ary iza ny resahanao tamin'le mesazy ndray mandiny le hitanao ny vidy finday roa dia ny vidy bus anankiroa ihany koa. Dia rehefa hitako misy tovolahy mitady resaka zavatra hafahamiko dia raikitra manoratra SMS dia io numéro ra io ihany ny andefasako azy. Ve? Ie, mbola azonao jerena fa mbola ao daholo izany mesazy nosoratako tamin'ireny izany anie. Ka raha azoko tsara zany dia tapa-kevitra resy lahatra amin'izay ndray. Sangisangy tsy vazovazo no nanaovako an'izany rehetra izany fa mbola tsy vonona fotsiny aho tamin'ireny. Zaho efa nahatsapa fa fitiavana ary tiana fitiavana no miredareda tampoko ka manosika hevitra ny amin'ny fitiavana notorianao tao anaty someso iny sy arak'izay nasehonao tamin'ny fihetsika sy fijery isak'izay hoe mifanendreny. Efa nanam-paharetana tsara ho iahy ianao. Afaka mihaineny eto anatrehako ve ndry fa tena tsy manambady tokoa aloha amin'ny fomba ahoana no ahafahako amorona vady izay tsy ananako akory sady raha ny tena marina tsy izany mihitsy ny fikasako fa no ny antony tsy fantatro dia toa te herika fity aminao matoa aloha za mbola nialaninina farany tamin'ny nandefasako an'iny mesazy farany iny tena tsy voakomboko tsony ny fitiavako anao ry Marela. Arak'izany dia tena fiainao tampoko ny fitiavana anao fa tena tsy mino ry Marela sady manana porofo mazava manamarina fa manambady ianao. Tsy efa nilazaiko ianao teo reny ve ny momba n'izany porofo lazainao izany mbola ny hafaladiny voalazanao fa mbola tsy voateninao kosa ny ao ketrokely. Porofo mipetaka amin'ny fotoany an'ilay tratrana angalam-pinamboantsy izay enao nanako ka andao ary atao lohabary andasy eto avokoa no mety ho fisalasalana rehetra satria tsy misy zava-miafina ny amiko. Aleo tsy resana fa tsy misy takona izay tsisy eo anie. Ataoko ahoana moa raha tsy ino ianao fa teneny ihany hoe inona le izy. So dia zavatra miforononao toy ireny zavatra miforonoko mba hampilamina amin'ny fiainako ireny. Ka zao namako akaiky mifampizara ny manta sy ny masaka amiko no nahitanao ny fampitratana tamin'ny vadinao tany am-pilalaovana baskety izy tamin'izay. Izay ny porofo faran'izay tsy sahanao ny lazaina. Tsy te hiady aman'olona ka aleoko makasisiny fa mbola ho avy foana ny anjarako na dia atao hoe efa tena potika tanteraka aminao azy. Ay ve izany izay mihitsy ka tsy teny betsaka ny amin'izany aho fa leo atsotsikety miaraka amin'iny izy dia vitana hoe tsy vadiko akory. Zokoko iny fa ohatr'ireny foana ny fihetsiny miaraka amin'ny anabaviny. Bosa tontolo lamony ny ara-tsy mason'ilay zalahy inka tsy mahay manavaka mpivady na mpisipa na koa ny mpianatany. Tsy meko tsiny aloha le rehefa ny fihetsika olona amin'izao marina efa tsy hamantaran-javatra mihitsy. Aleo ary zao ary fanontaniana tsotra sy mazava no apetrako amin'ity hoe sitraka ao ve raha ianao no safidiako tompony foko ho lapan'ny fitiavako ny horavaka ny tokantranoko mihitsy moa izany. Tianao ary Frederika Marela amin'ny fofian'ny fitiavana no andraisako an'izany sady ampatokisana tanteraka ihany koa. Volanitra ka tsy takatra tena faly ahy izany efa ela ny nanariko an'izao fotoana mamy izao. Ivo ny fahasambarako ka zaraiko fahasambarana ho asy ho anao mandrakizay. Tena tsoroko aminao aloha fa tena efa naditra mihitsy aho. Saika efa nataoko daholo izao karazany rehetrarehetra izao tsy hoe nivary lavy tamin'ny zava-mahadomelona na inona akory fa naditra fotsiny ara-pitiavana. Fa noho ny nahitanao tamin'ny indray andro iny dia tsapako niova ho tena fony foko
izay tsy tony ny fo mihitsy taloha. Tohatra ny zavatra ny anjera tamin'ny foko izany tamin'iny ka nampalemy azy hatramin'izao. Nefa noho ny antony efa fantatrao dia efa nihevitra ny tianao mangina tao poko ka hitahiry izany ho tsy ambarateloko zazo mirery mandrak'izay doriamena. Ka inona moa izany fa tsy hoe tafaray ny tisiny mahery marina ny fitiavana. Ny rano mbola tanan'ny fefilo, ny rivotra mbola voatoandrindrina, fa ny fitiavana kosa tsy voatanan'ny fefy na ny valy izany. Ka izany mihitsy inkeo ahy, ianao olona efa niary lalina sy nametraka arofanina tsy anjerana na irobona mitobo amin'ny fitiavana tatato. Ny anjara nefa tsy mba miolaka fa tafara ihany tsika roa kely. Ny tena marina na miodika vanana na miodika vy na mikanjo vato na mikanjo vy dia tonga ihany ny anjara satria tsy miolaka io fa tsy maintsy amin'izay tompony foana. Ino aky malala. Tiako loatra ianao ry Marela, tiako tena tiako. Raha mbola eto amin'izao tontolo izao ianao ny safidy ka na ny lanitra aza ny taratasy anoratana ka ny ranomasina ny ranomainty ho an'ny penina dia mbola tsy ampilazako ny atao-poko raha ny fitiavako anao ny resahana ry Marela. Andao ary amin'izao sika mifanatritafy izao sy mifamboraka ambava ny fitifa matorana izao mba atao ampamatorana tsara dia araka ifanodina hoe andao ifankaty anio sy odory. Andao ary kely aloha enao tsara angamba reny resaka ny fanaovana ny araka tamin'ny dadanao reny a. Tadidio tsara ary fa ary aza alanao an-tsaina mihitsy. Lalaka afa-tsy nieritreretiny sainao izao izoranao izao ka mahaiza mamindra. Endrineny a, tena hafa tokoa izany manandray aman-dreny izany. Tena tsy napoiziko lasa dinika lava reny be ohatr'ireny ny resaka iny. Tena hita aloha fa resaka olona matitra sy azo tokisany ary mahavelom-bolo ny resaky ny zanako lahy teo reny. Sady teo anatrehany dadanao. Ie. Hita fa tena vonombonina tsara mihitsy izy. Nefa tsy hay aloha izay tena ataony fa ny asa vita mantsy ny fampitsarany ka aleo malina trany a. Raha tena anjarany ianareo dia tsy maintsy raikitra io ary mino fa efa sedra izay lalana diavinareo izay a. Aza matahotra rineny a. Mivafaha foana mba ho ny sitrapon'Andriamanitra no tanteraka amintsika. Raha sitrapony dia ho tonga foana ny fotoana anatanterahana andreny dinika vitreny. Sady teo anatrehana angeny nanaovana andreny satria ny antsony anarany sika. Marina izany anaka. Mandeha anakarakaraona izay sakafontsika fa efa fotoana izao. Ireny ary eto nareo mianaka. Ie, ahoana se? Ary aveza izy izany. Niodina kely tatsy ambadika tatsy aka. Valiana be aho mijery ny tontolo manodidina ty. Mahafinaritra. Zany. Tena mampatsiahany any aminay. Ary hoaiza moa i Marela inka. Andeha namboatra ny sakafo aloha fa eo nareo fa ilozako a? Mazoto? Ianao koa mazoto mikarakara ary. Ataovy matsiro tsara rery Marela ny sakafo a. Amin'izay samy mazoto daholo sika. Fa misy zavatra tantaraiko anao izay ary mama. Hay ve izany tantaranareo roa reto e. Tena efa saika ho kivy izany ianao io. Efa ny tantarain'ny Marela tamiko ane izany fa soa ihany fa nao amafisinao dia fantatsara amin'izay ny ao am-ponao. Ve anasisa angamba tsy nianjerako tany amin'ny antsan'ny fahamoizana an'ilay tiako e. Hevitra efa nitapahana fa nisy taola mahery ny sakana ny fahatapahany tanteraka e. Tsy tonga ho azy ane izany anaka fa tao ny eviany ka mifaly ary nitodi amin'izay any amin'ny fikasana tsara trany fa sitrak'Andriamanitra matoa tanteraka e. Izaho moa tsy dia mba lava resaka fa dia izao e, raha soanareo dia mahareta hatramin'ny farany. Tonga avasoa io andro malaza io e. Eny, misaotra indrindra ry mama. Faly aho fa lasa manandray aman-dreny eto anilako mandrakariva. Ananatra sy anoro lalana tsara. Afilavitra tokoa mantsy ny anay ka tsy dia azo amindrony e. Fa eto anilanareo tsy maniry mbala ampedina fa manana ny mena lefona. Tsy maniry vorona eny amin'ny lanitra fa manana basy tsara fahana. Ary tsy maniry nosy ampitana fa manana lakana tsara voy e. Dia samy lava velona daholo sika e. Hay tokoa. Dia aiza izany ny olontianao amin'izao? Vela pandrika izany fanontanianako izany fa tsy mahavoa anaka.
olona efa tsara ofana niny tery marila sao dia manantena zavatra eo ianao ary dia tena lasa ny tanteraka tokoa any ahy dia mitateraka ny ankizy taloha tena ity ve zany ny tena ho anjarako ka tsy voaitsony ny aditra Frederika ary tovariana be lahy valy aloha zany fanontaniako izany tsy za mantsy ny teo variana fa ny fanontanianao ny mahavariana manatsafa tony ny mpahakafo mantsy ianao araka ny filazan'ny mamandray mandeha zay io izy eo anilako io le malala ny foko mandrakizay ny angonao daholo izay rehetra saika anilatsilaka ny foko ka lasa fatodrany siny azy ao ka tsy manapo afa-tsy ny rano ary toka-patsakana koa malala marila zao vao maika ny an'ny tompony farisendahatra fa anjaraka tokoa ianao nefa tena lalana tsy nioetreretiko andehanana mihitsy zao lalan'ny mpifankaty izao raha ny fikasako sy ny sitrapoko mantsy dia mbola nanisa taona maromaro mihitsy vao nindroso tamin'izany antsony olona hoe fitiavana zany na mety saika tsy ho tany mihitsy aza fa lalana hafa ny saika anokanako ny fiainako saingy ankehitriny nefa mbe amin'nysampanana tsy maintsy namiliana angamba ka tsy teherika ny sady mahita fianjaty eo lasa niova zao ny faniriko sy ny fikasako ninona tokoa aloha faniriana na fikasana rehefa tonga ny anjara dia tsy maintsy miova foana mba hamanja ange izay raha fotsika taloha zay fa tsy anjara dia lasa avy avanana foana ny foko sy ny fisainako ary mba mahatotra koa ty zanaka vavin'ny fahendreny ity ka naodiny anjara dia ty amiko ny hafarany ary tena lasa ny lakile ny foko ka tsy afaka mamoa varavarany rery raha tsy eo izy ary tsy tianao an'izany mihitsy ahy tena isorako rangary ny fiara fitaterana nampionana ireny mazao mitady lisany tena tao anaty trano nandehanana ny lisany nahatanteraka amiko le fitenenana hoe anjara tsy miolaka ka dia mety efa taty amiko ny lalan'ny zoran'ilay tsy napositro misaotra be vata ro laho ny fitenenany rozy baka timo amin'izay enao ty koa mba mampome zany rena reteo ny anjara tsy mba miolaka nosoratany Élisée Romuald novelomin'ny Rakoto Sinaizy Andry miaraka amin'ny Oly Vantsoa nandray fisinana totosa tovyrazana mamonjy sy olosoa